izay ny amin'ny vaovao fa miamrongatra trano ny fitsaram-bahoaka ka nisy nahitana taratra izany ity tranga tany Andapa ity ilaray no voatetetiky ny Antsilava teo Masimbahoaka tany Antoerana teo jeritsika ary ny sary. Misy fitaka tsy nisy ohatr'izany Andapa malotolakandro. Ny antony nahita horonan-tsary orera mivantana tsy misy fangarony. Lehilahy iray no voatetetiky ny Antsilava teo Masimbahoaka sy ny zandary tany Antoerana. Lomafy no anarana voakapakapa sy voafirafira. Ny rahalahy ihany no nanao ny famonoana amin'iny. Naparitaka ny raha ny vahoaka nanatry maso aza tsy nasaniditra nahita ny fatezerana ny anjera tamin'ity voavono. Nodorany Lomafy mantsy ny trano rehefa niady izy mivady ny sabotsy teo. Niditra tany amin'ny trano ralany zany ka izay narombotra ity farany. Tsy vitan'izay fa nandositra tany amin'ny sipa ny Lomafy ka tany niraisin'ny zandary. Tena andalana ho any amin'ny borgady nefa tsy manaiky ny vahoaka fa mila manao fitsarana avy hatrany. Tsy natohitra ny zandary ka lasa nanao mpanatitra maso na spektatora fotsiny. Maty Lomafy avy eo izay efa malaza amin'ny fanaovana asa ratsy ka na dia efa voasazy azy dia afaka ihany dia mbola mamerina foana.